manao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho anio alakamisy fa 4 ny volana aogositra 2023. Ry hava malala amin'ny Tompo, anio aho dia anambara vaovao lehibe ho anao izay ato amin'ny YouTube izay manaraka anay. Raha manana havana ianao any Madagasikara dia afaka ianao mampilaza an'izy ireo fa hoisy fivoriam-bavaka fampahafantarana ny mombanay ny grupy Hoavy Jesosy Kristy Tompo mibebay ianao. Hoisy zany fivoriam-bavaka izany satria efa fantatsika tsara fa efa nisokatra ao Antananarivo ny vondrom-bavaka Hoavy Jesosy Kristy Tompo mibebay ianao. Ry havana amin'ny asabotsy ho avy izao dia hoisy fitaom-bavaka fampahafantarana anay zany ao amin'ny Ampifolo Hommes Analamahitsy akaikin'ny La Gastronomie Pizza Coliseum Analamahitsy zany izy io ao Antananarivo. Ry havana manomboka amin'ny 3 ora tolakandro izany fitaom-bavaka izany, ary manasanao zany amin'ny asabotsy ho avy izao, asabotsy faha 9 ny volana aogositra 2023. Manasanao tompoko satria efa teneva kaiky Jesosy. Raha efa manaraka anay eto ianao dia fantatrao tsara fa tena mila isika miaina ao anatin'ny fahamarinana sy fahamasinana. Izay no baikon'i Jesosy, ary anambara amin'ny gasy rehetra eran-tany fa Hoavy Jesosy. Ry havana ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Matio 4:20 eo amin'ny 5:17 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo: fa tahaka ny tselatra avy any antsinanana ka hitatra any andrefana dia ho tahaka izany ny fiaviany zanak'olona. Vakiantsika ny eo amin'ny 5:30: amin'izay no iseho eny amin'ny lanitra ny famantarana ny zanak'olona, ka hitomany ny firenena rehetra ambonin'ny tany, ary ahita ny zanak'olona avy amin'ny hery sy voninahitra lehibe eny amin'ny rahon'ny lanitra izy. 10:30: ary aniraka ny anjeliny izy miaraka amin'ny feon'ny trompetra mafy, ary izy ireo dia anangona ny olom-boafidiny avy amin'ny vazantany 4 hatramin'ny faravodilanitra rehetra. Amen. Ry havana Hoavy Jesosy, Hoavy Jesosy izay no baiko nomeny anay hiantso anao hiomana alohan'i Jesosy Hoavy. Tiany Tompo isika ho masina araka ny teny Tompo ao amin'ny bokin'ny Hebreo 2:12 izay mivaky toy izao amin'ny anarany hoe: miezah mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary koa fahamasinana, fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahita ny Tompo. Amen. Ry havana mila isika masina tanteraka vao ahitan'i Jesosy, masina anatiny sy ivelany. Ry hava malala amin'ny Tompo, manasanao izahay mitongava fa misy mpanompon'Andriamanitra ao izy no ao Antananarivo ao amin'ny vondrom-bavaka io no andray anao. Izy no anambara sy anazava aminao ny mombamomba anay ary nitakian'i Jesosy amintsika. Tiantsika ny Tompo. Averiko indray ny adresy sy ny fotoana, ary koa ny anaran'ny mpanompon'Andriamanitra io ary ny numéroany azahoanao anazy raha sendra tsy hitanao ny lalana, dia ho averiko ho vakiana izany. Ao amin'ny Ampifolo Hommes Analamahitsy akaikin'ny La Gastronomie Pizza Coliseum amin'ny asabotsy ho avy izao zany amin'ny asabotsy fa 20 aogositra 2023 amin'ny 3 ora tolakandro. Oka isika ho tonga ara-potoana Tompo, satria Jesosy rehefa miteny hoe amin'izao ora izao dia amin'izao ora izao. Tsika izany tsy mahazo mangalatra ora
rehefa mandeha miasa isika na manao rendez-vous dia indraindray isika tonga foana ara-potoana. Ny tompo dia tiany koa isika ho tonga ara-potoana, satria raha vao tsy tonga ara-potoana isika dia lasa ny anjely. Ry havana, tiantsika ny tompo, mitongava tompoko. Raha tena te hiditra ny an-danitra ianao ka mangetaeta ny amin'ny famasinana sy ny fahamarinana, ka aleo izao fiainana izao, satria fandravana sy fampotena ny amin'izao fiainana izao. Ny numéro ny mpanompon'Andriamanitra any Madagasikara dia 034 68 05 148. Raha vavy oly no afaka iantsonao anazy. Averiko indray ilay numéro 034 68 05 148. Amen. Zay ry havana fa miandry ianao izay. Izaho tia Belzika dia are ny vaovao nareo any, are ny tatitra avy any. Ianao izay nanoratra amiko ao amin'ny email, misy ianareo vitsivitsy any Antananarivo any. Mitongava tompoko, mitongava fa tiantsika Jesosy, tiantsika Jesosy. Voninahitra ho an'i Jesosy irery any, ary fiadanana ho an'ny olona tsiraray avy izay ankasitrahany. Amen. Veloma tompoko.